rehetra nyriavana ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Mbola ao anatin'ny fibanjinana hatransika ny amin'ilay loha hevitra hoe miandrandra famonjena ny mino. Ao anatin'izany fibanjinana izany loha hevitra izany riavana dia andeha ny ten'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny Marika toko 7 ny andininy 420 hatramin'ny andininy 430 no andraisantsika ny afatra amin'ny ity anio ity. Isan'ny manahirana ny olona rehefa toy tsy fahasalamana. Fa ao anatin'izany tsy fahasalamana izany indrindra no manan-kambara amin'ny olon'Andriamanitra. Izay no hitantsika eto amin'izao ten'Andriamanitra izao. Olona anankiray izay manana tsy fahasalamana ny zanany ary ao anatin'izany dia mikatsaka fatratra ny amin'izay ahafahany mahita fahasalamana ho an'ny zanany. Izay no hitantsika eto amin'izao ten'Andriamanitra izao. Vehivavy anankiray jentilisa no tonga mihaona amin'i Jesosy Kristy mba hiandrandra famonjena avy aminy. Koa ny loha hevitra izay omentsika izao afatra izao amin'ny ity anio ity dia ny hoe ny mpino miandrandra famonjena. Ny mpino miandrandra famonjena voalohany tonga manetry tena eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Ny mpino miandrandra famonjena dia tonga manetry tena eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Arak'izay hitantsika eto amin'izao ten'Andriamanitra izao riavana, rehefa nandeha i Jesosy Kristy dia nakao amin'ny trano anankiray. Fa ity vehivavy jentilisa ity kosa rehefa tojony amin'ny tsy fahasalamana ny zanany, raha intsintsika koa dia ny hoe tonga demoniaka ny zanany. Fantatsika tsara fa ny olona anankiray rehefa azon'ny demonia dia tsy mahatsiaro tena ary tsy mitoetra fotsiny amin'ny tsy fahatsiarovan-tena fa kosa tonga fiasan'ny Satana ary mamodika ny tenany izy ao anatin'izany, eo anatrehan'izany indrindra. Malahelo ny reniny. Malahelo ity vehivavy ity manoloana ny fahavoazana mahazon'izany. Ka rehefa nahatsapa izy ny amin'izay fahavoazana mahazon'izany an'izay dia izao. Nandre izy anefa ny amin'i Jesosy Kristy. Rehefa nandre izy ny amin'izay efa nataon'i Jesosy Kristy dia tonga tao amin'i Jesosy. Ary tsy hoe tonga nihaona tamin'i Jesosy fotsiny ihany fa tonga niankohoka. Eo amin'ny andininy 520 tapany faharoa no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina hoe dia nankao ka niankohoka tamin'ny tongony. Ilay vehivavy jentilisa no tonga tao amin'i Jesosy Kristy. Ary izay hitantsika eto dia hoe niankohoka teo an-tongon'i Jesosy Kristy. Izany hoe rehefa tafahaona tamin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity, rehefa nandreny amin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity, dia nametraka an'i Jesosy Kristy ho ambony, ho tonga ho hajaina. Ary raha ny tontolo ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany, ny natao iankofana dia izay noheverina fa Andriamanitra. Izay noheverina fa ahafahana misitraka ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary izany no nasehon'ity vehivavy ity. Ny fanetrentena izay nataon'ity vehivavy ity dia mametraka an'Andriamanitra ho amin'ny toerana sahaza azy. Nametraka an'i Jesosy Kristy ho amin'ny toerana sahaza azy. Ny mpino manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ry havana dia mametraka an'Andriamanitra ambony noho ny tena. Tonga niankohoka teo anatrehan'i Jesosy ity vehivavy ity. Izany hoe nametraka an'i Jesosy Kristy ho laharam-pamonjena ahafahany zanany misitraka ny fahasalamana. Fa tsy hoe fotsiny ihany
tonga ny ankoga teo amin'i jesosy ilay vehivavy jentilisa fa ihany koa nanaiky izy ny amin'izay ametrahany jesosy azy. Eo amin'ny andininy 7:20 no ahitantsika izany. Hoy soratra masina hoe fa raha vehivavy namaly ka nanao tsaminy hoe eny tompoko. Raha vehivavy namaly ka nanao tsaminy hoe eny tompoko. Mialony amin'izao ten'Andriamanitra izao, rehefa tonga teo amin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity, rehefa niankoka teo amin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity, dia niteny izy, nangataka izy mba ny anasitranana ny zanany fa izao anefa. Hoy Jesosy Kristy, amboa kely ianao. Ahintsiko mihitsy ilay fitenin'i Jesosy azy. Amboa kely ianao fa tsy olona. Ry havana, izany no toerana nametrahany Jesosy an'ity vehivavy jentilisa ity. Entina anehoana amintsika izany ry havana fa napetraka i Jesosy Kristy teny amin'ny farany ambany indrindra ity vehivavy ity. Satria ny zanany no nolazain'i Jesosy fa amboa kely. Hoy mantsy Jesosy hoe tsy afaka ny hanome ny mofo ho an'ny amboa kely. To milaza amin'ilay vehivavy zany fa amboa kely ianao. Fa izao nefa ry havana, na dia nilaza izany aza i Jesosy hoe amboa kely ianao, itsotra ny navalin'ilay vehivavy azy. Eny tompoko, manaiky aho fa amboa kely. Ary izay ihany koa no tiany izao ten'Andriamanitra izao omena antsika amin'ity an'io ity. Mila manaiky ny amin'ny toerana izay ametrahany tompo antsika isika. Satria isika mpanompon'Andriamanitra, dia ekeo fa mpanompon'Andriamanitra isika. Ary ao anatin'izany fanekena izany anefa ry havana, dia aseho ihany koa fa manamafy ny amin'izay nambarany Jesosy Kristy izy. Raha nilazany Jesosy izy fa amboa kely, dia tsy nanday izy hoe tsy amboa fa olona, tsy izay mihitsy, fa namaly mihitsy hoe eny tompoko. Izany hoe marina izany, voalazanao fa amboa kely aho. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tombo, indraindray isika rehefa manompo an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra iraka, omen'Andriamanitra asa, ary apetraka Andriamanitra amin'ny toerana izay tokony hipetrahantsika. Fa izao, isika no tsy manaiky ny hitoetra amin'ny toerana ametrahan'Andriamanitra antsika, fa ny tenin'Andriamanitra ry havana amin'ity an'io ity miantso antsika mba hanaiky ny hitoetra sy hipetraka amin'izay ametrahan'Andriamanitra antsika isika. Tsaka ity vehivavy ity, nanaiky izy rehefa nolazainy Jesosy Kristy fa amboa kely, ary nipetraka tamin'ny toerana, ary no amafisiny mihitsy fa marina ny voalazanao. Ka isika ihany koa ry havana no antsoiny izao ten'Andriamanitra izao, mba hanaiky ny amin'ny mahampanompon'Andriamanitra antsika, ka hitoetra ny amin'izay toerana ametrahan'Andriamanitra antsika. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tombo, ny mpino miandrandra famonjena dia tsy maintsy manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, ary ao anatin'izay fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra izay dia miaiky hitoetra amin'ny toerana izay ametrahany tompo azy. Fa hitantsika ihany koa nefa ry havana eto amin'izao perikopa izay nomena ho antsika amin'ity an'ity izao, fa tsy nitoetra ny amin'ny mahampanetry tena azy fotsiny ihany ity vehivavy ity, fa ihany koa nanao hetsika. Ka izay no andraisantsika ny amin'ny hafatra faharoa dia ny hoe ny mpino miandrandra famonjena dia tsy maintsy manao hetsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Ny hetsika voalohany izay nataony ity vehivavy ity dia ilay fahatongavana teo anatrehan'i Jesosy. Fa ny hetsika faharoa
izay nataonyity vehivavy ity ihany koa dia ny nangataka tamin'i Jesosy. Eo amin'ny 2:20 no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina hoe: ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena sy rofo inika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Eto ry havana dia aseho ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa ity vehivavy ity izay miandrandra famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy dia tonga nangataka tamin'i Jesosy. Izany hoe namoakany amin'izay hetahetam-pony tamin'i Jesosy Kristy. Izay rehetra mety manery an'ity vehivavy ity no nasehony tamin'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy hoe tonga ny ankoka fotsiny ihany izy teo amin'i Jesosy, fa indrindra ihany koa namboraka ny tao am-pony tao amin'i Jesosy. Izany ihany koa ry havana no tian'Andriamanitra mba ho tsampatsika ny amin'ity an'io ity. Rehefa manompo an'Andriamanitra isika, marina fa fantatry ny tompo avokoa izay ao am-pontsika. Fa isika mamoaka izany amin'Andriamanitra no andrasany amintsika. Indrery havana fa tonga namoaka ny amin'izay hetahetany ho amin'ny Jesosy Kristy ity vehivavy ity. Fa ao anatin'izany fanehoana ny hetaheta izany anefa ry havana dia izao: tsy mitoetra ny amin'ny hoe maneho fotsiny ihany ny amin'izay hetaheta ao am-po, fa misy ihany koa ny fifikirana ny amin'ny finoana. Eo amin'ny 2:20 tapany faharoa no ahitantsika izany. Hoy ny soratra masina hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny ambo kely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsombony mofo njaza ihany. Eto ry havana dia seho ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa na dia tsy ao anatin'ny fametrahany Jesosy Kristy azy ho ambany indrindra aza ity vehivavy ity dia izao ny fikitra tamin'ny finoana izay efa tsy ao amin'izy. No raisiny ho finoana ho azy fa i Jesosy Kristy no loharanom-pamonjena ho azy. Ka na inona ametrahany Jesosy azy dia izao ny tao aminy. Tsy maintsy hisitraka ny famonjena avy amin'ny Jesosy ihany. Ka ny finoana izay nifikirany ity vehivavy ity dia ny fanantenana fa rehefa misitraka ny amin'ny famonjena izay omeny Jesosy azy izy. Eny, fa na dia ampahany fotsiny ihany aza. Hitantsika mantsy eto fa misy ny amin'ilay hoe sombitsombony. Izay no namaliny ity vehivavy ity an Jesosy. Fa rehefa nilaza Jesosy fa alika anao dia hoy izy: eny, alika, fa izao kosa nefa na dia alika aza ao dia afaka misitraka ihany ny amin'ny mofo. Maneho izany ry havana fa manana fanantenana ity vehivavy ity, ary io indrindra no tiany izao tenin'Andriamanitra izao ihany koa mba ho raisitsika izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy hoe mamboraka fotsiny ihany isika amin'Andriamanitra, tsy hoe mangataka amin'Andriamanitra fotsiny ihany isika ny amin'izay andrasantsika aminy, fa indrindra ihany koa tsy maintsy mifikitra ny amin'ny finoana isika fa hoe na dia ampahany fotsiny ihany aza no raisitsika ao amin'i Jesosy dia ampy hamonjenantsika izany. Izany no nifikirany ity vehivavy ity mafy, ka hoy izy: na dia ampahany fotsiny, na dia sombitsombony aza dia ampy ahasitrana. Ny amin'ilay valitenyity vehivavy ity mantsy ry havana dia maneho mihitsy fa manampinoana ity vehivavy ity, manantena ny amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity. Ary izay indrindra no tiana omena antsika amin'ity an'io ity. Mila manana fanantenana isika ry havana mandritra ny fangatsahana izay ataontsika amin'i Jesosy Kristy. Fa raha mangataka fotsiny ihany isika kanefa tsy manantena dia tsy afaka nisitraka ny famonjena isika. Hitantsika tsara fa eo amin'ny 9:20 namaly Jesosy
hoy Jesosy hoe dia hoy Jesosy taminy noho izany teny izany noho izany teny izany anio izany fa noho ilay fanantenana noho ilay finoana ny fikirany ity vehivavy ity dia izao isitraka ny famonjena ity vehivavy ity satria hoy Jesosy hoe noho izany teny izany mandehana ianao efa nivoaka tamin'ny zanakao ny demony izao sy ianao ry havana no ampianarina izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa amin'ny tiany ity mba hanana finoana mahery tahaka ny nananan'ity vehivavy ity mba hanana fanantenana maharitra mba hahafahantsika misitraka ny famonjen'Andriamanitra satria tsy afaka ny isitraka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra isika ry havana raha toka tsy manana fanantenana fa izao anefa ry havana hitantsika ihany koa atao anatin'izao hoe hetsika nataon'ity vehivavy ity izao dia izao nandeha izy nanatanteraka ny baikon' Jesosy Kristy eo amin'ny 9:10 no ahitantsika izany hoy ny soratra masina hoe ary raha tonga tao an-trano raha vehivavy dia hitany nandry teo ambony farafara ny zanany vavy ary ny demoni efa nivoaka taminy eto dia misy ny amin'ilay singa teny hoe tonga laza amintsika izany ry havana fa raha nomeny Jesosy baiko ity vehivavy ity hoe mandehana eto kosa dia milaza fa tonga entina nehoana izany fa nanatanteraka ny baikon' Jesosy Kristy ity vehivavy ity tsy nitoetra fotsiny ihany izy teo amin'ilay hoe mandehana fa nandeha izy ry havana nanao hetsika lehibe nanatanteraka ny amin'izany irako Jesosy izany ary nandeha izy nankany an-tranony entina nehoana izany ry havana fa tsy hoe naneho tamin'i Jesosy Kristy ny amin'ny finoana fotsiny ihany ity vehivavy ity fa tonga mpankatoa an Jesosy mihitsy ary izany no tiana hifampizarana amintsika amin'ity ity ilay fanantenana izay tanantsika dia tsy mainty tanterahintsika ao anatiny fankatsoavana ny tenin'Andriamanitra fantatsika tsara eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao fa nivoaka tamin'ilay zanak'ilay vehivavy ny demony rehefa nanaiky ny hankatoa an Jesosy ity vehivavy ity tena hita ny famonjen'Andriamanitra izany ry havana no tiana ho tsapantsika amin'ny tiany io ty fa na inona hetsika ataontsika na inona finoana ataontsika rehefa tsy arahantsika asa izany dia maty fotsiny any rehefa tsy arahantsika asa ny finoana izay ananantsika dia izao ry havana tsy hisitraka ny famonjena isika izany no tiana homenantsika amin'ny tiany ity ny hetsika faran'izay andrasana amin'ity vehivavy ny hetsika faran'izay nataon'ity vehivavy ity ry havana dia izao nanatanteraka ny baikon' Jesosy Kristy fanantenana lehibe izay homena ho antsika ry havana ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao ary indray ihany koa hafatra lehibe homen'Andriamanitra ho antsika amin'ny tiany ity fa ao anatin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra dia tsy maintsy maneho ny amin'ny etaetam-pontsika isika ao anatin'izay fanehoantsika ny etaetam-pontsika amin'Andriamanitra izay nefa dia misy ny andrasana amintsika dia ny fananana fanantenana dia ny fifikirana ny amin'ny finoana fa ny farany ny amin'ny hetsika izay takiana amintsika dia ny hoe hanatanteraka ny baikon' Jesosy Kristy rehefa malala rehetra ao amin'ny tsompo mety ho tsy takatry ny saintsika ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika mety ho manahirana antsika ny zavatra iainantsika amin'ny tiany ity fa izao anefa ry havana ny tompo ihany koa amin'ny tiany ity dia mba te hizara aminao
tahaka ny amin'izay efa nataony tamin'ity vehivavy ity. Sahiran-kevitra ity vehivavy ity satria narary mafy ny zanany. Rehefa sahiran-kevitra izy dia nanatona an Jesosy Kristy, naneho ny finoany tamin'i Jesosy Kristy ary nankatò ny baikon Jesosy Kristy. Tonga nisitraka ny famonjena izy. Izao sianao ihany koa ry havana no tian'Andriamanitra mba hisitraka ny famonjena. Ka izay no hiantsona antsika amin'ity an'io ity ry havana. Aoka isika hanao hetsika eo anatrehan'Andriamanitra ka hamboraka ny amin'izay manery antsika, ny amin'izay manavesatra ny ao anatintsika manontolo. Fa ao anatin'izany nefa dia manana fanantenana fa afaka mamonjy antsika i Jesosy Kristy. Ka tanterao sy ankatoavy ary aseho eo amin'ny fiainantsika ny amin'izay baiko omeny Jesosy Kristy ho antsika. Feny ary havana dia izao. Ny mpino miandrandra famonjena voalohany dia manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanetrentena izay atao izany ry havana dia mametraka n'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ary isika kosa manaiky ny amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika. Ny mpino miandrandra famonjena dia manao hetsika eo anatrehan'Andriamanitra ka mamoraka ny amin'izay rehetra manavesatra azy ao am-pony, mamoraka ny amin'izay manavesatra ao am-pony amin'i Jesosy Kristy. Fa ao anatin'izany anefa dia manana ilay fanantenana fa mahavonjy antsika Andriamanitra ary farany manatanteraka ny baikon'ny tompo isika. N'Andriamanitra ireny voninahitra fa isika izay mandre izany ten'Andriamanitra izany ihany koa no hisitraka izany. Amen.